Pejim-baovao afantanteraka ribijery ajaina no an'izantsika ny fotoana rehefa avy nisento minitra vitsy tao anatiny ny dokam-barotra reny isika. Nifarana androany ny fankalazana ny Herinandron'ny Fandrefesan-tany natao tetsy amin'ny esplanade Analakely nandritra ny 3 andro. Tratra ny tanjona ary maro ireo mpanjifa sy ny olontsotra liana amin'izany hetsika izany. Nisy araka izany ireo teboka izay ilana fandiniana sy fanampiana avy amin'ny fitondram-panjaka. Andeo jerentsika ary ny sary. Nifarana utolakandro ny hetsika fankalazana ny Herinandron'ny Fandrefesan-tany na ny semaine de la topographie. Tratra ny tanjona ho ny mpikarakara satria dia niotra lavitra no nieritreretina ny mpitsidika tonga nanatrika ny hetsika natao teny amin'ny lapantanàna Analakely. Nisy ireo hevitra natsidiky ny mpandray anjara sy ireo izay tonga nitsidika ny hetsika nandritry ny 3 andro. Ny fampitaovana sy ny tsy fahampian'ny mpandrefi-tany matianina na ny topographe expert eto Madagasikara no anisan'ny tsikaritra nandritra izany hetsika izany. Sampandrarana voben'ny fandrefesan-tany tsy ampy tokoa ny mpandrefi-tany ao. Na zay zao misa 80 fotsiny mpandrefi-tany matianina ao amin'ny sampandrarana fandrefesan-tany. Ary firiny district eto Madagasikara ary ataontsika tsaigny tsara firiny fangatahan'olo-tany fangatahana tany eto Madagasikara ankan'izany ny fanjakana miezaka amin'ny entimanana ary zay anisan'ny loha laharina zao ny fanjakana misahana indrindra ministère fanjakana zay misahana zay midira kaiky zay zavatra zay ka eo ampamotrana angamba tsika mahita ny atiny fa sapadoa ny ministère ankoatran'izay le matériel tegna izy ndre sabatra ry ambolo ny matériel zay mangataka amin'ny fanjakana zahay agnatiny ataoko hoe vondron'ny mpandrefy rehetrarehetra zany mba hijira kaiky ny vidiny io satria ny taxe indrindra ny tegna malafo ny appareil eto Madagasikara. Raha toka 2 arivo ireo mpitsidika nandrasana tao anatin'ity hetsika ity dia tafakatra hatrany amin'ny 23 arivo izy ireo androany atoandro. Natratra hatrany amin'ny 12 ihany koa ireo trano eva fampiratsiana ary mpivarotra tany ny ankamaroany.